Fa tonga nanatevin-daharana ireo zava-pisotro Fanta efa mahazatra ireo mpanjifa kosa ny Fanta Garana, zava-pisotro manala etaeta ao anatin'izao vanim-potoana ny andro mafana izao. Nampahafantarina androany tokoa ny mahakasika ity zava-pisotro misy gazy ity. Lova Ramanantsoa sy Kristiana Kodramanga no hitondra ny akon'izay. Nitombo raindray ny gamme Fanta, ilay zava-pisotro manala etaeta vokarin'ny Brasserie Star. Nampahafantarina io atoandro tokoa tetsy amin'ny parc Mariamasay ny Fanta Garana, zava-pisotro vaovao ho an'ireo mpanjifa amin'izao vanim-potoana mafana izao. Zany hoe tavoahangy plastika kely sy ny PET 150 centilitres na ny tavoahangy plastika lehibe. Vidy prix de vente conseillé ny PET 50 centilitres de 1300 ariary dia ny PET 150 centilitres 2600 ariary. Ny Fanta Grenadelle dia efa nitenena teo hoe vokatra produit boisson gazeuse mamy izy dia manala etaeta tsara. Izy ihany koa mivéhicule ny image Fanta, ohatry ny vokatra Fanta rehetrarehetra, manome hafaliana, mampifalifaly, misy loko, izay ny antony safidianantsika an'ity toerana ity androany nanolorana anazy. Fanta Grenadelle, ny antony safidianana ilay Grenadelle indray ho parfum fatelo unika amin'ny Fanta dia noho izy hoe efa voankazo diso fantatrintsika loatra, efa fampiasa malagasy ihany koa amin'ny fanaovana ranom-boankazo dia amin'izy ihany koa hoe manala etaeta tsara, mety amin'izao toetrandro mafana izao zany ny Fanta Grenadelle. Izay antony rehetrarehetra izay ary eo ihany koa hoe hanomezana safidy vaovao amin'ny mpanjifa, hanomezana fahafinaretana mpanjifa hatrany zany ny antony ny safidianan'ny Brasserie Star Madagasikara nolorana ny Fanta Grenadelle ho amin'ny mpanjifa androany. Nivoaka eto Antananarivo hatramin'ny 9 Novambra lasa teo ity zava-pisotro manala etaeta vaovao ity. Mbola ho avy kosa ny any faritra. Nilaza fa iroso amin'ny hetsika ho fahampahafantarana sy fanentanana ireo mpanjifa ny Brasserie Star amin'ny izy ity fivoahan'ny Fanta Garana ity. Isan'ny nanatevin-darana ny Fanta Citrus sy Fanta Orange ny Fanta Garana.